antso anareo mpanao gazety izahay ato amin'ny DFP force de changement herinandro kely taorinan'le fikasana ina moro vahoaka ato amin'ny Kianjamintafo Mahamasina iny tsy verenana firy-tsony iny zany fa efa mivoaka ny didiny fitsarana fa irrecevable le demande nataonay zavatra roa ny tianay ampitana eto voalohany indrindra dia ny réaction préfet de police n'Antananarivo taorinany voan'ny didiny fitsarana dia tianao réaction koa zay ny zavatra niseho tamin'ny herinandro iny juste taorinany iny zany tamin'ny zoma le fisiny le remaniement vandivandy iny dia le fitsanganany le FFM fanamarena voalohany ataonay momba ny nataon'ny préfet de police n'Antananarivo ny aranaheno anareo mpanao gazety rehetrarehetra fa nilaza izy fa tsy ekeny mihitsy famorim-bahoaka ataon'olona zay maimbomaimbo fofona force de changement sy DFP na enao an'izay daholo angambany anareo aminay zany dia atteinte tanteraka violation tanteraka le droit le plus absolu nananay nanan'ny vahoaka malagasy amina liberté d'expression, liberté de réunion tsy tako nafenina tsy afenina tsony zany fa tsy anaiky mpitondra fanjakana inonao ny prétexte de hoe mpanongam-panjakana hony izahay zay zany mahita fa na tsy mahininina anga préfet na manao excès de zèle fotsiny zao fa raha ny fanongana-panjakana ty nitenenina zany infraction pénale zany ny zavatra ataonay ve mafeno ny fepetra élément constitutif any zany coup d'état resany zany raha ny police administrative zay resany prévention ny atteinte à l'ordre public prévu anatin'ny police administrative dia tokony mijery izy inona ny trouble à l'ordre public isanandro sanandro mipangary posy ny insécurité misy Antananarivo manao an'izany ve ny préfet de police fa rehefa ny olom-pirenena ny exercer ny zoro sy ny fahafany haneho hevitra manoloana zavatra tsy mety dia hita amin'ny préfet de police teny amin'ny préfet de police vao niala atao amin'ny tribunal dia teny hoe vahininao any ange zay amin'ny herinandro iny fa tsy vitan'izay ankehitriny tsapanay fa ny préfet de police suite le zavatra teneny teo iny dia tena ry zareo no mikonikonina angamba ny coup d'état institutionnel miarranger an'izao fitonjana zao ve ny atteinte amin'ny liberté publique sy ny droit fondamentaux rehetrarehetra to le mpitondra fanjakana mihitsy zany le olona nomena fahefana ato anatin'ity fitondrana ty no manao entrave amin'ny exercice ny liberté publique sy ny droit fondamentaux amin'izao fotoana zao hitatsika fa efa miinterpellé sahady ny ministre affaires étrangères vaovao ny avy eo amin'ny PNUD fa hatreto tsy hitany préfet de police tsy hitan'ireo staff au ministère de l'intérieur reo détournement de deniers publics hatramin'ny 2014 nataonry zareo tao reo fanodikodoana reo magoy rehetrarehetra amin'ny famparitana visa reo magoy rehetrarehetra natao tamin'ny permis biométrique sy ny carte grise biométrique fa aty amin'ny ordre public fandrarana olona tsy hanao heviny no hevery reo staff au ministère de l'intérieur fa tena asany misintona ny sainy vahoaka malagasy sy mpanao politika rehetrarehetra zany ve ny homanatsika ny fifidianana 2018 fa tsy ekeniny préfet de police tsy ekeny ministère ny atany hivory haneho hevitra intsony ny olona manomboka zao eto fa hoe hanongam-panjakana moa mba mantany andreo ary mamerina amindreo andandry aloha miverina mianatra zalahy inona moa ny élément constitutifany zany coup d'état zany zao zavatra ataony zao ve ny atao hoe coup d'état sady atao fampitahorana fotsiny tsy misy afatsy raha matahora lafa fa zay ndray dia tsy matahotra raha matahora mbola very ko eto tsy tany raha zany préfet sy ny ministre ny atitany tanànan'Antananarivo sy ny renivohitry Madagasikara rehetrarehetrarehetra fa zonay tanteraka no maneho hevitra ary aneho hevitra zay mampilaza azy zay fa ho avy tsy ho ela izahay atao force de changement tsy omby aloha reo force politique fikambanana miantsonay hoe raha récépissé tadiavina zay mijoro ara-dalà zay ho avy tsy ho ela izahay fa mandiny zavatra kely amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao inona moa ny zava-misy amin'izao araka teneniko anareo tao iny ny zoma teo nisy an'le remaniement nisy fitsanganan'le FFM gaga izakay rehefa nandinika tsara nomboka tamin'ny latsinainy fa nitsikaritra tafiditra ao daholo eo reo antokotoko politique rehetrarehetra le bebe ny sinireo filoam-pirenena atao aloha reo
tafiditra ao ny Arema, tafiditra ao ny Timo, tafiditra ao ny Mapara, tafiditra ao ny misy UNDD ao, tafiditra ao ny MFM, tafiditra ao ny leader fanilo miaraka amin'ny président ny Assemblée nationale. Gaga zahay verim-panontaniana hoe ny fanaraka ve ny lehibe nantoko rehetrarehetra hanao mandatezana vaovao hanoana nyty fitondrana ty mahatonga an'ireo olona ny filoham-pirenena teo aloha reo hitanay tao. Zay zany fanontaniana mipetraka. Ny fanarahana tamin'ireo filoham-pirenena taloha reo ve fahatongavan'ireo dinosaure politique reo ao anatin'io FFM io mandatezana vaovao raha ny fanaraka ary zareo manontany tena mpanao politika rehetra ary zay koa mba manontany tena ary zay ny natonga any mbola mandinika aloha alona anaovana famorim-bahoaka vaovao inona marina ty zavatra miseho ty. Raha tsy mifanaraka reo, raha tsy mifanarana fa fitiava-tseza ohatra ny fitiava-tseza mahazatra chasseur de prime ohatra mahazatra miseho dia tokony hanao démenti ohatra ny nataony tarika ny président Zafelbert zany fa manontany tena ny olona. Aminay zany mbola voafitaka ihany ianao nga président fa ny manao fohitana va manao mandatezana ohatrany reny tsy tondra aiza fa ny azakazaka sady koa ny réaction ny communauté internationale hoe raha ny fanarana nge hatramin'ny teteza mihitsy tamin'ny feuille de route sany anatin'ny lalapan'ny renana comité national de réconciliation ny fanarany fa ty FFM ty nge tsisy resaka tsisy mifanaraka tamin'izany dia ty koa fanamarina manaraka ny lalapan'ny renana prévoir fa une année aorinan'ny présentation de serment dia tokony atsangana ny haute cour de justice. Ny FFM zao fa endrona vozina fa le haute cour de justice tsy tokony zany ve ny mamaiky an'ity zavatra ty. Zay mahatonga any amin'ny teny hoe natonainareo androany mampitandra ny opinion publique sady indray zahay fa ty le cadikady politique ho adino daholo ny alatra ny détournement any ministère de l'intérieur adino daholo ny fandikandalana sy ny tsy fitezan-dravatra rehetrarehetra ny zon'olombelona ny insécurité raha ny atsakabary sy ny raha ny atsimoany fa iroso amin'ny mandatezana vaovao ny mpanao politika. Zay ve ny tena izy marina miangavy anareo ray aman-dreny filoham-pirenena teo aloha anao démentir raha tsy marina zany fa sahirana ny sanay zanakareo dia sanatriny ve dia ny tsikombakomba amin'izao fitondrana zao ve nareo dia adino corruption avy leta zay ny fitondrana nataonay adino izany na dereran'ny détournement de deniers publics amin'ny affaire Claudine to mangatsitsika le tompon'antoka zay ve ny tadiavintsika marina dia naovana fifidianana vandivandy eto ndray dia lany ndray dia dimy taona manaraka ndray. Zay zany mahatonga any amin'ny teny hoe manjavona be ny environnement politique nateraka n'iny FFM iny. Aminay ballon sonde fotsiny ny fanendrena ny FFM iny io jerevana inona ny réaction n'opinion publique hanaiky an'io ve rehefa tsy manaiky an'io dia mandeha modimoromoro ohatra mpamonjy krismasy nga mafalo olivier tonga dia remaniema dia any izy vo tena tsofina fa cinéma daholo ny zavatra rehetrarehetra atao farany teniko dia hoe mampiomana ny fitondram-panjakana izahay fa izahay nininy nataonareo zay tsy maintsy aneo hevitra ary manerana amin'ny Madagasikara dia zay tsy maintsy aneo hevitra mampitandrana ny rehetrarehetra zahay mampitandrana mpitondra fanjakana fa tsy raha oraonanareo amin'izany hoe tsy mahazo mivoreto ny DFP sy ny force de changement sy ny fisian'ny récépissé any amin'ny intérieur sy ny force de changement no ahafahanareo anakana anay tsy aneo hevitra fa dia efa miantso ny opinion publique rehetrarehetra fa miala any le didy jadona fa tena tsy takony fenina tsony miala any le didy jadona aiza ny démocratie aiza ny fahalalana ka laza amin'ny rehetrarehetra zay fa ny DFP sy force de changement efa vita ny restructuration interne fa zavatra tsikatra nay tamin'ny herinandro iny koa be de be reo namana manantona anay fa hoe dia hitolona tsika dia anao fanorenany fotony tsika ka ny dossier any amin'ny FFM daholo ny andro consultena tany amin'ireo manimantany daholo efa tsy voaray tany amin'ny FFM zay vo miverina mitoy hitolona ka zay voatery tsy maintsy mbola nanao restructuration kely zahay izy ny tena hiaraka fa tsy tiky laingalainga lava ty mila frais olona avy any Tamatavy tonga ty tsy mila frais fa eto Antananarivo ony olona avy any amin'ny 67 dia Mahamasina dia mila frais ka tsy maintsy nanao restructuration kely zany zahay atao anatin'ny force de changement alony anaovanay famorim-bahoaka vahoaka